Indray-bava kosa reo amin'ny tontolon'ny ainao manjery manomboka izao dia azonao mivantana ary naizanaiza eto Madagasikara sy aty amin'ny faritry ranomasimbe indiana ny fahitalavitra MATV amin'ny alalan'ny Canal 7. Ity fahitalavitra tsy miankina voalohany teto Madagasikara ity dia isan'ireo fahitalavitra malagasy miisa 4 vao nampidirina amin'ireo bouquet Canal 7. Ravakarandriamanana sy Stéphane Razafimajimby. Ankoatra ny télévision nasionaly fahitalavitra 4 no manampy sy ireo fahitalavitra malagasy azonao jerena mivantana naizanaiza eto Madagasikara. Eny fatrany amin'ireo nosy ao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana amin'ny alalan'ireo bouquet Canal 7. Isany amin'izany ny fahitalavitra MATV izay hitondra ny sosiny mahafinaritra ao anao amin'ny alalan'ireo fandarana efa nisy teo aloha sy ireo fandarana vaovao izay mivohy ny mamalagasy. Comme vous l'avez dit, c'est tafiditra amin'ny Canal 7 ny MATV, ankoatran'ireo chaîne malagasy maromaro dia manerana ny Madagasikara na naizanaiza lavitra be dia mahita ny MATV amin'izao fotoana izao eny fa hatrany amin'ny Océan Indien, Maurice, Réunion, Comores. Amin'izao aloha efa mandeha ny promotion any amin'ny chaîne canal MATV betsaka ireo prod betsaka ireo émission vaovao zany na ho an'ny ankizy na ho an'ny reny na resaka documentaire par exemple ny mahenika ny grille de programme mihitsy zany miova zany hoe ahita fiovana bedabe antsika ao amin'ny grille MATV tsy ho ela raha tsy ilaza fotsiny hoe ny vaovao amin'ny 12 izay efa maro mpiandry. Tafiditra feno ao anatin'ny tanjon'ny Canal 7 anantona kokoa ny mpanjifa malagasy izao fampidirana fahitalavitra malagasy izao. Ireo fandarana rehetra vokarin'ireo fahitalavitra voakasika ity fiaraha-miasa amin'ny Canal 7 ity dia andeha manontolo any amin'ireo bouquet Canal 7. Betsaka izay zany nampiakatra télé avy eto an-toerana ahafahan'ny malagasy rehetra manaraka ny zava-mitranga, manaraka ny fandaharana mampalaza antsika malagasy ankoatran'ny hoe mahita izay trangany ivelany izy. Qualité-ny sary, qualité numérique, lazaintsika teo eo ihany koa ilay hoe naizanaiza eto Madagasikara dia afaka mahazo azy daholo na any ambanivohitra na any anindran-tany na eto ampovoan-tany satria image satellitaire ilay izy dia mahazo foana zany naizanaiza eto Madagasikara. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpampalala vaovao tanterahana androany teto amin'ny Central Hotel Tsaralalàna no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fidirana ireo fahitalavitra malagasy ao amin'ny Canal 7. Tsy nanadino ireo mpitiany baolina kitra ny Canal 7 satria dia andefa mivantana ary ranoray ireo lalao miisa 420 mandritra ny fiadina ny tombon-daka eran-tany baolina kitra 420 sy 4 arivo ho tanterahana ny 12 jona ka hatramin'ny 13 jolay ho avy izao any Brésil. Ny chaîne Foot Plus 2 izay azo avy amin'ny alalan'ireo chaîne Canal Plus no ahafahana manaraka ireo lalao rehetra ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara raha ny fanazavany Stéphane Brasselet taliara-baritry ny Canal Plus. Namafisiny teto fa nahazo lalana andefy ity lalao maro mpakafy maneran-tany ity ny Canal Plus Madagasikara.